Fifaliana lehibe no iaraham-bako anao amin'izao fotoana manokana izao izay fotoana manoka ifampiarirantsika ao anatin'ny minitra vitsivitsy monja. Misy toe-javatra anankiray izay voamariko tato anaty baiboly dia tsy inona tsy akory fa resaka anankiray ny fanaovan'Andriamanitra sy Satana. Andao mba hihaino resaka anankiray tsika ho vakiako aminao aloha izy dia arahanao tsara. Mampahery ity resaka ity ary eto vao tena nandinika hoe tena manana tokontsika manan'Andriamanitra. Andao vakiantsika ny Joba toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahavalo sy eo ambanimbany eo. Joba toko voalohany manomboka amin'ny andininy fahavalo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avokoa no amakiko ny teny izay ho averimberintsika ho vakiana eto. Dia hoy Jehovah tamin'ny Satana: efa nandinika ny Joba mpanomboko va ianao? Fa tsy misy tahaka azy eny ambonin'ny tany fa olona marina sy mahitsy izy sady matahotra n'Andriamanitra ka mifady ny ratsy. Eto zany Andriamanitra dia nomboka ohatran'ny hoe nanana firehariana kely ny amin'ny Joba hoe jereo anie ilay mpanomboka jereo fa tena mahafinaritra ary faly izy manana ny Joba izay mijoro amin'ny fahamarinana mandrakariva. Namaly rehefa Satana, io tsara ny fanambarany Satana. Ary Satana dia namaly an'i Jehovah ka nanao hoe motsy fanantenan-javatra va no atahorany Joba n'Andriamanitra? Tsy ianao va no nanao fefy manodidina azy sy manodidina ny tranony ary manodidina izay ananany rehetra? Arak'izany fanambarany Satana zany ravana mahalala dia izao: nahita ny masotsika na tsy hita ny masotsika, na tsapatsika na tsapatsika, dia zava-misy marina ary voaporofo ara-tantara fa na i Satana aza dia mahita ary manaiky miaiky mihitsy izy fa misy fefy ataon'Andriamanitra manodidina antsika mpanompon'Andriamanitra. Misy fefy ataon'Andriamanitra manodidina antsika ary tsy ny tenantsika ihany, tsy ny vatantsika ihany, fa na ny tranontsika aza dia fefen'Andriamanitra. Tsy tamboaraka ilay verantsika azy fa zavatra hafa mihitsy. Ny ananantsika rehetra ihany koa araka ny teneniny teo hitan'ny Satana zany ary zava-misy marina zany. Ny anjelan'i Jehovah no mitoby manodidina antsika ary mamefy antsika. Ny atao hoe fefy dia zavatra maromaro atsaka mba hiaro, tsy ahafahana miditra, tsisy afaka miboriko amin'izany. Tsisy azon'ny Satana atao mihitsy satria maniraka ny anjely n'Andriamanitra mba adidina antsika tsirairay avy. Ao amin'ny Salamo 4:30 dia mazava dia ny 7:9 hoe ny anjelan'i Jehovah mitoby manodidina izay rehetra matahotra azy. Ny hevitry ny teny hoe mitoby dia tsy vitan'ny anjely anankiray, ny anjely iray tsy afaka mitoby. Anjely roa ihany koa sahirana ray hitoby, fa anjely maromaro mihitsy zany manodidina antsika. Ary mino fa hisokatra ny masom-pananao ahita amin'ity androany ity fa amin'ny fotoana rehetra dia milofo mihitsy Andriamanitra maniraka an'ireo anjely ireo ary manao nentsy io zavatra mba hiaro anao, hiaro ny tranonao, hiaro izay anananao rehetrarehetra. Efa mba fantatrao ve ny herin'ny anjely anankiray, ny fahafahamanao, ny tanjaka ananany? Ao mpanjaka faharoa, mpanjaka faharoa toko 20, misy tantara anankiray niady ny andany sy ny akira ny karazana tafika anankiroa samihafa. Dia ny anankiray ny tafiky ny Asiriana, fa rehefa nitoky tamin'Andriamanitra ireto tafika andaniny reto dia zao ny zavatra misy araka ny fitantarana. Mpanjaka faharoa toko 20 manomboka amin'ny andininy 5:30 no avy hatrany dia vakiantsika. Ary tamin'ny alina io dia avy ilay anjelin'i Jehovah, zany hoe anjely anankiray monja, avy ilay anjelin'i Jehovah ka namely olona 5,7 alina sy iray hetsy tao an-tobin'ny Siriana. Ary ny maraina koa vonofo olona dia hita fa indreo efa maty avokoa ireo. Anjely anankiray monja amin'ireo mitoby manodidina antsika ireo, manana hery, afaka mahafaty olona 5,7 sy iray hetsy monja ao anatin'ny iray alina anankiray. Tsy midika akory zany hoe hamono olona mandrakariva ny anjely, fa eto hisariana izay anao dia izao tena manana mpiaro matanjaka, mpiaro azo antoka ary mpiaro